Fa ny miarabanao amin'ity alakamisy fahatelopolo ny volana janoary ity. Ny rapisodiny fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe mamirapiratra tahaka ny habakabaka. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Daniela 12:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay endry dia hamirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mandrakizay doria. Tsy miresaka ny kristianina rehetra ny andinin'ny fanokafana etsy ambony, fa ilazana manokana ireo izay mamonjy fanahy, ireo izay mampiverina ny maro ho amin'ny fahamarinana, ireo ny mamirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra. Manompo tahaka ny lanitra izy ireo. Ny feoany dia re any amin'ny firenena rehetra sy amin'ny fiteny rehetra. Hoy ny Baiboly, ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manambara fahalalana mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny izay tsy hahareny feoany. Efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainy, ary ny teniny hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Ao amin'ny Salamo 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy hamirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra ianao raha tsy miasa tahaka ny lanitra. Manana andraikitra hitondra ny filazantsara hatrany amin'ny faran'ny tany ny kristianina tsirairay. Araka ny nandidin'ny Tompo ao amin'ny Matthieu 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20 sy ny Marka 5:20 andiny 5:20. Izany ny fomba amirapiratana toy ny famirapiratry ny habakabaka. Hoy ny Baiboly ao amin'ny ohabolana 1:20 andiny 30 hoe izay mahasarika fanahy no endry. Rehefa mandray anjara mavitrika amin'ny fampelezana ny filazantsara maneran-tany isika amin'ny fiteny rehetra any amin'ireo firenena eto tany, dia miasa tahaka ny lanitra, manambara ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny olon-drehetra. Indray andro dia iverin'i Jesosy Kristy Tompo, ary hanome voninahitra antsika izy noho ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny olon-drehetra, tamin'ny firenena rehetra, tamin'ny fiteny fantatra rehetra. Eritrereto izany, nomena tombotsoa hamirapiratra ianao, tsy amin'ny fotoana fohy fa mandrakizay doria. Misaoran'Andriamanitra ny amin'izany. Amparitao ny filazantsara any ivelan'ny faritra misy anao, mitsangana amin'izany antso izany ary mirosoa amin'izany asa lehibe izay efa nomenanao izany, satria efa tongotra ny fiverenan'ny Tompo. Manaova bebe kokoa isan'andro ho amin'ny fanaparitahana ny filazantsara. Andao hiara-mirona any ivelan'ny sistany sy ny faritra misy atsika. Aoka ho azo antoka fa hanako tahaka ny lanitra ny feontsika, anambara ny voninahitr'Andriamanitra maneran-tany. Andraikitsika izany. Alleloia. Asaiko anao amerina an'izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny tombotsoa ho mpitondra ny filazantsara anao be voninahitra. Raha mahavonjy fanahy sy mampitody